mba mangataka zaho am'izany tamosofidy aby mety mbala misy olo nefa ny Zanahary mahery fo andeha hiaro tombosoatsika mety mbala misy vaovao koa any engane mba tsy hanala amin'ny raha karaha ty raha misy miady amin'ny tsirahany atsika jiaby tokony mitsanga mifanoa amin'ny fotoana iresantsika izao dia mbola misaona ny tontolon'ny zavakanto, mbola misaona ihany koa ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny vahoaka monina amin'ny faritry avaratry ny nosy iny noho ny fahalasany mpanakanto andrarisina ny Donia. Namoy ny aina izy noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana, niaro ny tanin'ny malagasy tsy ho lasany vahiny, nanohitra ny herim-pamoretana izay nataon'ny mpitandro filaminana ary nanohitra ny fanaparam-pahefana izay nataon'ny fitondram-panjakana. Vokatr' izay voatery tsy maintsy notadiavana hevitra ny nampidirana amponja azy, hitampoko hitam-pirenena fa no ampangaina ho lehibe ny tsolay mpampiororo tao anosy be izy. Ireto sary reto nanamarika ny fisamborana azy tamin'izany fotoana izany. Izany hoe adiny be sandry mihitsy ny zavatra natrehan'ny mpanakanton'ny Donia tamin'izany. Satria izao ny mpitandro filaminana ilay nanao herim-pamoretana dia nanana basy, nanana fitaovam-piadiana maro samihafa ary nisy fitondram-panjakana nijoro tao ambadika izy ireo nanome baiko. Etsy ankilany kosa mpanakanton'ny Donia dia olon-tsotra ankoatra ny maha-mpanakanto azy. Tsy nisy fitaovam-piadiana, tsy nisy fitondram-panjakana niaro azy. Vitsy dia vitsy ny vahoaka nitsangana niaro azy noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana. Vokatr' izany nandany ny fotoana rehetra sisan'ny ainany teto ambony tany tao amponja izy. Izany hoe tsy nifandanja mihitsy ny hery ny atsy ambadika sy ny ankilany. Vokatr' izay mampalahelo fa tsy tafavoaka mpandresy mihitsy izy tao anatin'ny tolona izay nataony ho an'ny tanindrazana. Eo anatren'izay nefa tsy azo diany tsy hita fa nisy akony ihany ny tolona izay nataon'ny mpanakanto andrarezina ny Donia. Raha nanaraka tsara ny toe-javamisy isika, taitra daholo ny vahoaka malagasy rehefa lavo ny andrarezin'ny gadona saliky, indrindra fa vahoaka avy any amin'ny faritra. Nahatsapa izy ireo fa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena, misy rafitra tsy milamina eto Madagasikara ka nahatonga zao rehetra izao. Nahatsapa ihany koa ny vahoaka avy any amin'ny faritra, indrindra fa avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Tsy nisy firaisan-kina nahatonga mpanakanto andrarisana no jerem-potsiny mandra-pialan'ny fofinainy. Naneho ny heviny manokana Kotilela Maitsoamo mahakasika an'izany. Nilaza izy fa tsy verimaina ny tolona izay nataon'ny Donia, satria izao tonga saina daholo ny vahoaka avy any amin'ny faritra fa tena misy tokoa ny tsindry politika, tena misy tokoa ny fanaparam-pahefana amotehana amin'ny fiainan'olona ka hatramin'ny fahafatesana. Fa mba misy vokany ihany ny tolona nataon'ny Donia zany mba ahatonga saina ny rehetrarehetra amin'le tsy fanaran-dalàna ao Madagasikara, ao amin'le tsindry politika Madagasikara, dia ao amin'ny tsindry ny Betsandro Madagasikara. Zany hoe ny tolona nataon'ny Donia tsy verimaina fa mazava be izy zao, mazava be izy zao. Ankoatr'izay mbola nanamafy ihany Kotilela Maitsoamo fa tsy matimaty foana zany mpanakanton'ny Donia tamin'ny tolona izay nataony, fa nisy akony teo amin'ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny vahoaka avy any amin'ny faritra. Ny ohatra izay noraisiny eritreretina hoe taoriany fahalasan'ny mpanakanton'ny Donia no nataony propagandiny Andrajoelina. Azo antoka fa vitsy ny olona hamonjy an'izany, ary vitsy ihany koa ny olona andeha hanao fety, hanao karnavaly sy ny aktivité maro samihafa nandritra ny propagandy, satria tonga saina daholo izy ireo fa tsy misy zavatra milamina raha mbola rafitra nataon'ny filoha teo aloha no mbola tohizana indray. Kasi lita henoko hoe tsy matimaty foana ny Donia fa tena misy zavatra azo raisina amin'iny zavatra iny, tena mivaly ny tolony amin'izao fotoana izao. Raha ohatra tamin'iny androny ina moa zany, tamin'iny androny fampelezan-kevitra iny no niseho zavatra io, tsy ohatry sy nino mihitsy fandeha ny propaganda tany afaratra tany.
satria mbola natory tany avaratra tany, mbola nanao fety be tany Diego tamin'ny andro Rajoelina tany, nanao fety be koa tany ina moa zany tany Ambanja tamin'ny Rajoelina tany. Fa zao raha ohatra ka zao no ataony propaganda, sotra n'ino le izy, satria nisy nody ventiny ihany ny raha natsakainy ny idony. Fa rehetra tsy zoko vonjy rehetra dia minono ny andro Rajoelina ohatra ny reniny ireny, nefa ny averiko foana hoe nena tsisy resaka hoe mizesty ala amin'ny 4-4 ala fa hoe ina moa zany tsara be ny lalana, tsy ako makany Ambilobe, tsy ako makazy lalana anankiray ny zesty-avala hoe tsara be dia milaza ala fa hoe tay be andro Rajoelina, miveny raha tay loatra raha ivonjy. Ary zao mifototra amin'ny lala izy fa n'olona rehetrarehetra manompa ny ladolo, n'olona rehetrarehetra tsisy mirevelona tsony zao amin'ny adalany lasa vendrana ny lahy io. Tsara be olo lalana, firy ny lalana manengany oarina fotsiny any aminay nosy Benala, dia misy lalana anankiray tsara ve dia zay ny zesty-avala amitalina vahoaka, vendrana loatra, vendrana loatra. Noho ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana no nahatonga zavatra rehetra ny tranga iny. Ny olo tompona ndraiky mpanjakana iny amin'ny faritra rehetra iny dia tsy afaka mandray fanapahan-kevitra samy irery, fa tsy maintsy miandry fanapahan-kevitra avy any an-drenivohitra. Ary izay zavatra izay mahatonga fanararaotam-pahefana. Ohatra azo raisina dia zao: nanao fangatahana ny taratasy ny lehiben'ny mpitsabo tao Anosibe, toraka izany ihany koa lehiben'ny fonja nalefa tany an-drenivohitra, satria izy ireo no tompo teny farany amin'ny fanomezan-dalana ny olona hitsabo tena ivelan'ny fonja. Izy ireo no mahalala hoe iza ny mahazo, iza ny tsy mahazo alalana. Iarahantsika mahalala fa tsy nahazo valiny izany fangatahana zany. Fa ny tena mampalahelo dia zao: ny olona kriminel no mena lalana hitsabo tena any ivelany. Ny olona nangala-bolam-panjakana no mena lalana hitsabo tena any ampitan-dranomasina. Fa nahoana ny nidonia olona tsy meloka nefa no gadraina, ny taky ny zony toy ny gadra rehetra izy nefa tsy nomena lalana. Ndao inotsika ny fanehoan-kevitry Kotilila Maitsoambo. Maninona mo ny filo no manana lalana ampigadra olona, amoaka olona, jereo fotsiny ataontsika hoe ny DG Knaps. DG Knaps olona nangalatra amina miliara tamin'ny Knaps atao. Aiza izy amin'izao? Firy ny olona nangalatra amina miliara, tsy haiko izy koa fédération foot angamba izy igny, dia tonga dia mahazo liberté provisoire, hoe problème de santé. Firy ny olona évacué, tsy haiko tanteliko Andrenarivo, hoe any ampigadrana dia resaka fahasalamana dia avoaka dia makany andafy dia tsy hita. Firy ny olona afaka nanao an'izany, dia andino nidolito tsy afaka manao an'izany, satria inona moa zany ny pouvoir exécutif, ny président no mandidy manapaka ny rehetrarehetra io, sy ny olona ao ambadiky ny président. Zay le izy ka le rafitra mihitsy tsy mety. Sorena mafy Kotilila Maitsoambo ary tezitra amin'ireo artista nanohana ny Andry Rajoelina tamin'ny propagandy. Mbola manohana ny rafitra tsy azahoan'ny olona any amin'ny faritra tombotsoa, tsy azahoan'ny Madagasikara tombotsoa. Indrindra fa ho an'ireo avy any avaratra zao, tezitra be ny olona avy any avaratra mahita an'ireto artista ohatran'ny izy moa ery Big Amji, ery Rijady, ery Zokovonjy, sy ery Bastalion, zesta miporaporatra andriny ireny manohana ny Andry Rajoelina. Nefa le système dia hita fa tsy anavantage ny côté mihitsy, satria tsisy décentralisation Madagasikara ao. Nivoaka teo izy hoe zay zavatra rehetrarehetra na angery na sotrano dia miandry any Foibe any Antananarivo dôlodôlodôlo araka ny tenin'le Ramatoa iny. Ny tena olana mipetraka dia zao: mampalahelo ny vahoaka tsy dia nahita fianarana, tsy mahalala ninina koa reto amin'ny firenena no fitahana. Sorena i Kotilila Maitsoambo araka izany no ireo artista manaiky atao fitaovana amitaka vahoaka, ary mbola amin'ny geste amin'ny jet privé sy hélicoptère entina anambakana ny vahoaka tsy dia nahita fianarana. Mampiseho zany zao ny avendrana ny côté, hita be mihitsy avendrana ny Rijady sy Big Amji sy Bastalion mizesta amin'ny ina moa zany amin'ny jet privé makatso makaroa, nefa ny any avaratra vidiny vany manenganina, ny ao secrène manenganina, sirama maty. Dia jereo mitsinona solena mahazo ny côté dia amin'ny tsy fisinysainany ery Big Amji dia ipoera amin'ny geste amin'ny rehetrarehetra reny, ka proof mivantana ahitana hoe ny avendrana ny côté. Ny zavatra zao ny artista côté ny tena miseho ny laisy, miseho poerapoerany tamin'ny nanohan'ny Andry Rajoelina teo nefa mbola voalohany io inanenganiny anatin'ny 5 taona izy, fa tsy anatin'ny sainy zany amin'ny avendrana tainy.
surtout BMG mihitsy tena anisan'ny tena vendra tay tsy zesta amin'ny zavatra. Nivoaka tamin'ny fahanginana Shaoboana, artista nanany maizy azy tamin'ny lafiny rap sy hip hop tamin'izany fotoana izany. Naneho ny alahelo izy, nahatsapa izy fa very reny ny olona avy any amin'ny faritra. Very ray aman-dreny ny olona avy any amin'ny faritra. Ka noho izay, tsy te hanao resaka maro izy, fa ny azy dia ovay ny rafitra misy eto amintsika. Ataovy ny référendum, tapao inona ny tena mahasoa ny Madagasikara ity. Mitaky ny fitsinjaram-pahefana izy. Mandrem-piadanana zokovavy. Ya, tsy mandry anao fa velogno mandrakizay fanahinao. Ary Zagnahary mohorazana hitahina mianao fahazavana amin'ny fiainana ankoatrany. Izay ty vinitry malahelo fo ny avenirana anay tegna be. Tsy koragna raha maro. Ny vahaolagna hitanay amin'io raha mandalo karaha io. How long shall the kill our prophets while we stand inside and low? Jiskumbia hamnuandro olo maventy antsika agnatiny antsika miza fo. Jiskumbia vlagny antsika menty to amin'ny famonoandreo olo antsika olobentsika. Iny koa tsy olobendreo olobentsika. Ny vahaolagna tsy afingirana photo be ny vahaolagna. Référendum maratadiavinay. Référendum ni hanova rafitry tondrasantsika Madagasikara antsika ty. Ataovinareo référendum fédéralisme sa central ni fitondrana. Izay nareo vao magnano fifidianana olombelogno izay te hitondra firenena ty amin'ny maha firenena fédéraly azy. Asa manakory ny tokony hagnabiafagna masontsika. Ny fitsaboagna tokony atsika manapa-kevitry hoe ho tsabony atsika amin'ny fatritsika. Ny fitsaragna antsika ny tokony hahay ndraiky hafantatra ny tokony ndraiky tsy tokony rariny sy ny hitsiny ary ny maha olombelogno itsara namon'olo andriambavintsika io. Ya. Izay. Naneho ny heviny manokana ihany koa Madamo Efrazy. Ny fahalasan'ny tompoko vavy Nini Donia lesona ho an'ny vahoaka indrindra fa any amin'ny faritra. Tsy tokony andry hisy fety na koa efa misy fahavoazana zay vao iray ina. Rehefa misy olona mitsangana mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fiarovana ny tanindrazana, dia tokony mijoro ihany koa isika araka ndambaran'ity Madamo Efrazy ity. Ny zavatra banga tamin'ny fijoroany Nini Donia dia tsy nisy vahoaka zay mba nitsangana ny joro ny aro azy. Tsy nisy na ny olon-dehibe zay manana fahefana ny joro ny aro azy manoloana ny antsonjay zay nahazo azy. Mbazafady Yehova eky atsika. Izy koa zegny fa misy araiky amitsika mitsangana mivongona agnampy olo, tokony etrefitsika koa izy. Ampiatsika koa izy. Tohagnatsika. Ny gadry Nini Donia tokony tsangana atsika, tokony tsangana. Nandeha nagnano grève auprès ndro mpiasa politique mba hagnaboaka nini tsy nagnano atsika. Tsy nagnano. Satria Nini Donia nandeha nagnampy nampamodia n'olo izy amponja. Nagnampy olo. Narary ndraiky izy naty jo. Marary fontena. Tsy fo vato anagnatsika tsika rekrek ty. Atsika iny hantony nampifody Nini Donia en prison. Atsika ino hantony. Atsika tsy nitsangana. Nandeha nagnotrogno Nini Donia. Tsy nitsangana atsika nandeha nagnano grève satria managna zo atsika olombelogno vahoaka malagasy. Mitsangana mandeha magnano grève amindreo mpiasa politika. Ireo ambony amin'ny politika ambony ao mandeha magnano grève agnaboaka Nini Donia. Tsy natao tsika. Mety possible mavozo, mety possible maromaro ny antony. Fa magnaraka tokony atao tsika eky. Tsy ambela tsika manokana eky avatsika izy koa misy araiky mitsangana nandeha ngampy olo. Nandeha nafody arino natao nino. Mitsangana tsika nandeha ngampy olo. Tsy atao tsika eky raha karaha iny fa tsy mety. Fa joti nanjary nanegnina atsika sho manjary samy mivola agnaba araiky magnamiatsigny araiky Paul, Pierre, Jacques samy magnamiatsigny aby
na tsika vahoaka tsy nitsangana nagnampy izy nagnotrogno izy tamin'izy nagnampy olo aby io nampifody izy amponja mampatsiahy ny vahoaka rehetra ihany koa i madame Efrazie indrindra fa vahoaka avy any amin'ny faritra azo atao tsara ny mitokona na amin'ny alalana andehan'olona zany na amin'ny alalana association dia azo atao tsara zany raha ohatra ka misy zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana ary izay zavatra izay no tsy nisy fony fahavelon'ny tompoko vavy Nini Dunia niady rery izy niaraka tamin'ireo vahoaka vitsivitsy izay niaraka taminy nefa tsy nisy nadiray aza nijoro niaro azy enina dia fitondram-panjakana tao an-toerana azy mitsangana tsika jo andeha notrogno koa magnaraka misy olo voara karaha igny amintsika mitananatsika Madagasikara satria mety maritry mehe nino raha tokony mety atao mitsangana magnotrogno mandeha magnano grève atao hevitra agnaboagny olo igny satria ny antony nagnamodiagna izy dia olo nandeha nagnampy olo na ny antony namodiagna Nini Dunia ndraiky izy loso nodimandry igny raha tokony ataontsika jo magnaraka izy koa misy havagna magnano karaha ataony Nini Dunia igny mandeha magnotrogno atsika mitsangana atsika tsy mandry magnano grève mandeha mitsangana mandeha mizabo piasa politika magnano grève mizaboavany zegny raha tokony ataontsika tegna marary fô tsy possible za tsy volagna zegny tomagny fô isan'andro ato satria haiko loatra zegny atsaram-pagnahy le magnay nampigadragna izy magnangy misy vava mivolagna c'est normal izy nitsangana gnotrogno olo amin'ny vavanazy mivolagna tsy mavozo j'adore je suis fière de cette femme tiako magnangy igny tiako masaky mivolan-draha fonany izy tsy mavozo na fody ampondra no ka fa mivolan-draha marigny anao manogna olo marigny anao fody amponja zay fiainagna atsika ambony tany ty eto fa raha tokony ataontsika eto ampamaranana dia zao azo lazaina fa hita soritra ihany ny fahombiazan'ny tolona zay nataony Nini Dunia enina dia tsy tafaverina aza ireny tany izay niadivany fa kosa betsaka ny olona tonga saina betsaka ny olona mahatsapa fa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena fa ny mampalahelo dia zao efa nodimandry mpanakanto Nini Dunia zay vao nahatsapa fa tsy milamina ny rafitra misy eto Madagasikara zay vao nahatsapa fa tsy ampy ny firaisan-kina tamin'ny fitakiana famoahana Nini Dunia tao am-ponja rehefa lasa izy dia zay vao nivoaka tamin'ny fahanginany daholo ny olona zay vao nahasany teny fa tsy rary ny zavatra nahazo an'ny mpanakanto Nini Dunia teraka daholo ny accusation rehetra teraka daholo ny fanomezan-tsiny indrindra fa ho an'ireo artista izay tsy nijoro ho an'ny artista mpanakanto izay nanany maizy azy nidina tao am-ponja nefa izany rehetra izany dia efa tara fa kosa mbola tsy tara kosa raha mahay mandre lesona amin'izao toe-java-misy zao ety amin'ny farany dia hoeno itsika ny afatra zay napetraky ny mpanakanto Nini Dunia fony izy mbola velona naro zegny le intérêt personnel tapaka robatigny zahay tsy raha tsy volagniny mikasiky zahay mikasiky raha ataony Nini Dunia donc hoe mazava amintsika jiaby akay niany zahay maty handeha zahay fa maray agny mbo avy taranakanay havy itaky rahanay ary zay ihany koa ny mamarina ny vidéo antsika androany izay eto amin'ny chaîne sy page Facebook roatelo dia miondrika mpanajana manoloana ny fahalavony andrarezina amin'ny salegy mpanakanto Nini Dunia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana rehetra ary mirary fankaherezana ho an'ny mpankafy rehetra azadino misabone chaîne YouTube sy manaraka page Facebook roatelo amin'ny manaraka indray